Aleluia. Mbola faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alarobia 17 ny volana marsa 2024. Ry ava-malala amin'ny tompo, anio aho dia hijoro vavolombelona ny amin'ny nofy izay nasehon'ny tompo tamiko ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray. Ry havana zany hoe matoa aho mijoro vavolombelona momba an'izany dia misy fampitandreman'ny tompo ho antsika tsiraray avy izany, na iza isika no manompo an'Andriamanitra. Dia mila zany isika tena mitandrina mafy mihitsy ny amin'ny fomba fanompontsika any tompo. Ry havana, alohan'izany dia manasanao aho hiariva baka amiko hametrahantsika ny fotoana eo anatrehan'ny tompo satria azy ny asa. Izy no patron ary izy rery ihany no afaka miteny amin'ny alalako ary koa afaka koa miasa ao anatinao. Ka hiara hivavaka isika tompoko. Angataka ny fanahin'ny tompo hitarika izao fotoana izao, ny fotoana manontolo izany sy amarana an'izany ihany koa. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, ianao no patron anay, ianao no lehibe, ianao no Andriamanitra, ianao no tompon'izao rehetra izao. Ka indreto izahay ray malala mitsaoka misaotra midera ny anaranao ary misaotra lehibe indrindra ny amin'ny mbola fotoanandro nomenao anay ahavelomanay. Misaotra ray, ka mangataka famindrapo avy aminao aho Jesosy, mamela ny eloko satria tsy mendrika aho Jesosy na dia nambara ny fahatsaranao aza Jesosy. Zinona moa aho, olona bitika sy kely eo anatrehanao Jesosy, toy ny singana fasika anankiray eny amoron-dranomasina Jesosy. Nefa ny tompo no fidinao isan'ny mpanomponao. Iambina, ampiambina ny olonao tsiraray avy Jesosy. Itsoka ny trompetra mba hampifoha ny vahoakanao Jesosy mba ho tafiditra any an-danitra. Jesosy manetry tena ambany dia ambany aho Jesosy ka ity aho, ka ny fanahy masinao no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofiko dia tsy hanakery tsy hanapahefana amin'izao fotoana izao, ka mitenena fanahy masina amboary izay olonao tsiraray avy. Tompo malala oka ianao anovanay, oka ianao anasanay amin'ny ranao soa izay tsiraray avy zanakao eran-tany Jesosy ny ankonanay tsiraray avy izay manankonana Jesosy ny sambatan'olona izany. Tompo malala ka amin'ny anaranao koa Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty Satana rehetra, zana-tsipika izay mitady alefany hanafikanay dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afy mandevona mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy ambinina aminay izany, tsy makasika anay izany, fa entin'ny rivotra tolona venona anetahany foana ny asan'ny maizina rehetra, ka tsy manakery tsy manapahefana aminay. Ka misaotra anao Jesosy Tompo, ka ianao no manda afo manodidina anay, ka misandrata Jesosy, misandrata eran'izao tontolo izao. Tompo malala ity aho manetry tena ambany dia ambany, tahaka ny tenin'ny Jona mpanao batisa hoe zao ihena, fa ianao kosa Tompo misandrata ianao, misandrata Jesosy misaotra ray ny voninahitra dia ho anao irery ihany. Misaotra Tompo. Aleluia. Amen. Ry ava-malala amin'ny tompo, hijoro vavolombelona aminao aho dia miteny ny verse izay nomeny fanahy masina zany ao anatin'izany. Ry havana, indray andro efa taona maro lasa izay dia nampanofy ahy zany ny tompo nasehoany ahy tao anatin'ny nofy mpanompon'Andriamanitra anankiray zany hoe pasitera zany izy io, lehilahy zany izy io. Dia no ny aveo zany hitako tao anatin'ny nofy zany io pasitera io, dia ny zavatra nahagaga ahy nanao vesta mainty lavabe zany izy io, dia ny tao an-damosiny zany no hitako, zany hoe ilay manteau nanaovany izany dia lavabe hoy aho. Dia no ny hitako zany izy io ao anatin'ny nofy ny lamosiny zany no hitako, dia misy zany
tanana mipetaka amin'ny ilay eo an-damosiny izany. Zany hoe hita zao mihitsy zany tanana anankiray, fela-tanana zany. Zany hoe tsy tanana manontolo zany fa fela-tanana, tanana misokatra zany mipetaka amin'ilay lamosiny ilay pasteur. Dia ilay fela-tanana zany, zany hoe raha mijery ny tananao zany ianao dia eo amin'ny ratsan-tananao ka hatreo amin'ny poignet zany no ambarako eto izany. Dia tanana anankiray zany misokatra zany tanana io mipetaka amin'ny manteau'ilay pasteur avy eo an-damosiny. Zany hoe manaraka azy mipetaka aminy zany ilay tanana anankiray io. Ry havana, tena hita mihitsy hoe tanana velona, tanana an'olombelona mihitsy zany no fahitana azy tao anatin'ny ilay nofy. Dia ny zavatra nasehon'ny tompo tamiko izany hitako zany io tanana io misy raha velona izany. Zany hoe raha mitete mihitsy zany. Hafa zany le hoe raha tsy mitsoronoka ireny zany, tsy mitete ireny, fa ilay izy zany de tena hita mihitsy hoe misy raha zany ao anatin'ilay tanana. Dia hitako zany lay raha ao anatin'ilay tanana io mitsororoka izany. Mialatsiny amin'ny fitenenana raha ohatra ka hoe misy fahadisoko zany amin'ny fanononana alay teny. Mialatsiny indrindra tompoko. Zany hoe ohatrany hoe mitete zany lay raha amin'ilay tanany, avy ery amin'ilay ratsan-tanana zany hita. Dia feno raha zany le tanana fa ao anatiny fa tsy hoe kory hoe amin'ilay ivelan'ilay tanana zany, fa ohatra ny transparent zany fahitako an'ilay izy. Zany hoe hitako zany ao anatin'ilay tanana zany. Dia mipetaka amin'ny vesta ao an-damosiny ilay mpitandrina izany ilay ratsan-tanana anankiray io. Dia manaraka an'izay tonga dia ambarako ny nofy anankiray. Dia mandray tenin'Andriamanitra aho rehefa avy eo, izay nasain'ny fanahy masina ambara eto izany momba an'izany rehetra izany, ary koa ny amin'ny fampitandremana antsika tsiraray avy. Dia mbola nanofy ihany koa aho an'io mpitandrina io ihany. Zany hoe mitovy zany ireo olona ambarako ireo. Dia izy indray zany tamin'io nofy io izy sy ny vadiny. Tsy tadidiko hoe tamin'ny ilay fotoana nanofisako momba n'ilay tanana ve, sa efa andro hafa izany no nampanofiay ny tompo momba ity nofy faharoa ity. Fa hitako zany izy ireo ao anatina fiara avy ao aoriana zany izy sy ny vadiny. Dia tsisy mpitondra izany ilay fiara, fa maizina be ao anatin'ilay fiara. Dia eo aloha tsisy Soafera, ary ilay pasteur dia matory, tena hita hoe renoky ny torimaso mihitsy, tena matory be. Ry havana, ny tiany fanahy masina ambara nampahafantariny ahy dia mombany amin'ilay tanana misy raha aloha. Ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa ny rahan'olona marina dia mitaraina amin'Andriamanitra. Eny tompoko, ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Kaina, tamin'ny izy avy namono ny zandriny Abela. Ao amin'ny bokin'ny Genesisy 4:4-10 andao vakiantsika io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Hoy ny tenin'ny Tompo hoe hovakiko amin'ny anarany. Hoy ny Tompo, inona moa no nataonao? Ny feon'ny rany rahalahinao dia mitaraina amiko avy amin'ny tany. Amen. Ry havana, ny rany marina izany dia mitaraina amin'Andriamanitra avy amin'ny tany. Enin'Andriamanitra izany io. Ny tiany Tompo ambara amintsika dia mila mitandrina ny mpanompon'Andriamanitra,
na lehilahy ianao na vehivavy ka manompo ny tompo, satria raha ohatra ka diso ny fampianaranao na koa hoe mamitaka olona ianao noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra izany, ary eo ihany koa ny amin'ny fangalana vola an'olona tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia anadinan'Andriamanitra antsika tsiraray avy ny rany olona marina izay maty ao anatin'ny fahadisontsika izany. Ao anatin'ny fahadisontsika mpanompon'Andriamanitra. Tena ho anadinan'Andriamanitra antsika izany ary ahavery antsika any amin'ny elo. Na inona plasy misy antsika amin'ny fanomponan'Andriamanitra tompoko. Raha mpitandrina ianao, izany hoe lehilahy ihany mantsy no afaka ho pasteur averiko indray. Jesosy tsy naka mpianatra hoe 9 lahy 9 vavy, fa 12 lahy no nantsony ho mpitandrina. Ry havana, mila mitandrina isika. Fa na ohatra raha hoe mpiandry no antsony antson'Andriamanitra anao, na koa mpitana korala, na mpihira, na mpampianatra ankizy, na inona asan'Andriamanitra ataontsika, dia raha misy fanahan'olona anankiray diso lalana noho ny avy amintsika, dia ilay ran'olona marina mipetaka ao an-damositsika. Amen. Araka an'ilay nasehon'ny tompo tamiko momba an'ilay pasteur. Ry havana, ao amin'ny bokin'i Ezekiela dia manambara mihitsy, ao bokin'i Ezekiela 3, andao vakintsika io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo 5:20, dia hoy ny tenin'ny Tompo ho vakiko amin'ny anarany. Raha hoy aho amin'ny ratsy fanahy, ho faty tokoa ianao, nefa tsy mananatra azy ianao, na miteny ananatra ny ratsy fanahy, ialany amin'ny lalany ratsy amonjena ny ainy, dia ho faty amin'ny elony ihany ilay ratsy fanahy, nefa adiniko amin'ny tananao ny rany. Amen. Ry havana, izay le izy. Raha tsy mananatra ny ratsy fanahy amin'ny tena fahamarinana zany isika, satria misy ny mpitandrina, misy ny mpitovivavahana miteny hoe manao ny asan'Andriamanitra nefa zavatra hafa no ataony. Vomia raha izy mampijaly ny ondrin'Andriamanitra, mangataka vola, maka ny fananana kely izay ananany ondrin'Andriamanitra, na tsy sakafo ara ilay ondrin'Andriamanitra, dia mbola alaina ihany izay kely ananan'ireo ondrin'Andriamanitra ireo, dia miavery ny fanahy n'ilay olona, dia ho anadinan'Andriamanitra aminao ny rany ireo ondriny ireo. Ry havana, mila mitandrina isika fa tsy tokony anao vazivazy ny asan'Andriamanitra. Ry havana, ny tompo dia miteny mihitsy ao amin'ny bokin'ny Matio fa hoe tsy izay manao amin'ny tompoko akory no andova ny fanjakan'Andriamanitra, na dia manao ny asan'Andriamanitra ara zany isika, kanefa ny tsy manaja an'Andriamanitra, dia zava-poana ihany, tena zava-poana ihany ny asan'Andriamanitra izay everitsika hoe ho ataontsika, nefa ny ahavery fanahy isika. Ilay pasteur tao anatin'ny fiara izay tao anatin'ny aizina, dia mazava tsara izany fa tsy misy fahazavana ao, tsisy anjely nitondra ny fiara, fa maizina tanteraka ny rain'ny fahamaizinana dia i Satana. Fatatsika tsara izany. Afaka vakinao any amin'ny bokin'ny Efesiana 4 manomboka eo amin'ny 10. Tokony hitandrina isika. Iza no mitondra anao? Iza no mitondra ny fiaranao rehefa andeha hanompo an'Andriamanitra ianao? Na koa
rehefa mivavaka amin'Andriamanitra ianao, iza no eo alohanao? Sao de tsy Andriamanitra no eo alohanao, sao de tsy Jesosy no miaino anao, fa i Satana no falifaly eo alohanao, satria efa niala ny tompo, satria tsy nanaja ny asany ianao. Ry havana, mila isika matahotra an'Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'ny Matio toko 7 andovaka intsika kely io eo amin'ny 9:1-20. Aleo toizantsika hatramin'ny 9:3-20. Dia ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tsy izay rehetra miteny amiko hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Maro no ilaza amiko amin'izany andro izany hoe tompoko tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay? Tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay? Dia ambarako aminy marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatr'izay. Miala amiko ianareo tsy mpanao ny marina. Amen. Ry havana, mampatahotra izany teny izany. Eto dia voalaza mihitsy fa tena olona manao ny asan'Andriamanitra no ambaran'i Jesosy eto. Olona efa naminany tamin'ny anaran'i Jesosy. Olona efa namoaka demonia tamin'ny anaran'i Jesosy. Ary efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaran'i Jesosy. Dia nefa ny tompo amin'ny fotoana farany, rehefa ho tonga eo anatrany tompo ilay olona, dia hoy ny tompo miantso azy hoe tsy mba fantatro akory ianareo. Tsy mba fantatro akory ianareo. Hatr'izay. Miala amiko ianareo tsy mpanao ny marina. Amen. Ianareo izany hoe be dehibe izany. Be dehibe. Ary ambarany tsara hoe tsy mpanao ny marina. Ry havana, sao de ao anatin'ny mbola tsy manao ny marina ianao, fa hoe mahazo vola kely de falifaly, nefa ny mangalatra ny volam-piangonana, ny volan'Andriamanitra tokony anampiana ho an'ny mahanitra. Mila mitandrina isika tompoko, mila mitandrina. Oka isika tena atahotra mafy an'Andriamanitra. Ry havana, izay ny anio. Fa raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto ihany aho raha sitrapon'i Jesosy Tompo. Ry havana, miova tompoko, miova. Oka isika anao ny asan'ny tompo ao anatin'ny tahotra tanteraka an'Andriamanitra. Fa ho avy tsarantsika izy, tsy maintsy ho hita miharihary eo anatran'Andriamanitra avokoa izay rehetra nataontsika, na tsara io na ratsy io. Tsisy miafina amin'Andriamanitra ny mombantsika tsiraray avy. Izay tompoko fa dia mahereza ary mijoro tsara, mivavaha mandrakariva, miova, fa mbola misy ny fotoana. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.